Hoeny amin'ny anteny miaram-pirenena kosa isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nahemitra amin'ny fotoana mbola tsy fantatra ny fandiniana sy ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana taona 2024 eo anivon'ny anteny miaram-pirenena. Etsekilany anefa mila ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana ny orinasa JIRAMA amin'ny ampidirana ny fanohanana azy ireo mitentina 100 miliara ariary. Manoloana izay dia nanambara ny ministry ny Angovo Androany fa mety isy fiatraikany amin'ny famatsiana solika fanodina ireo famokaran-jiro izany. Ny andinindinizay miaraka amin'ny Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Tsy nandaniny volavolan-dalàna manitsy ny teti-bolam-panjakana 2024 ny teo anivon'ny anteny miaram-pirenena. Anisan'ny zava-dehibe ao anatin'ity volavolan-dalàna ity ny fampidirana ny vola fanohanana ny orinasa JIRAMA izay mitentina 100 miliarda ariary. Ny fanapa-kevitra ndraisan'ny député moa dia hoe ahemitra ny fandaniana ny lalàna feno teti-bola izay mareko eto zany fa tsy misy afa-tsy resaka fanampiana ny JIRAMA eo anatiny ary famenoana zany ny kitapom-bolan'ny fisotrondronoana izay misy tsy fifandanjana goavana ao anatiny efatra amin'izay io. Tahaka izay ihany koa ny JIRAMA izay hoe efa anatin'ny ampolo taona zao ny JIRAMA latsaka no efa nanaovana subvention ary ireny toe-draharaha sy toe-javatra ihany any JIRAMA reny tsy ho voavaha anatin'ny fotoana fohy fa misy fotoana lavalava ary ny fanamby izay petraka ao amin'ny fitantanana sy fanarenana ny JIRAMA amin'izao fotoana izao dia amin'ny 2024 zany no atao hoe hifandanja ny vola miditra sy mivoaka eo amin'ny resaka enti-mamokatra sy ny vokatra amidy azo avy amin'izany dia hoe izay le atao hoe équilibre opérationnel ka entina miantoka an'izay zany no mbola isin'ny subvention amin'izao fotoana izao fa efa miemieny izy io. Efa manify ny teti-bolan'ny JIRAMA hoy ny ministry ny Angovo. Na hemitra amin'ny fotoana mbola tsy fantatra nefa ny fandiniana ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana eo anivon'ny anteny miaram-pirenena. Nilaza ity mpikambana amin'ny gouvernement ity fa izy fiatraikany amin'ny famatsiana solika fanidinana ireo famokaran-jiro izany.